Tsy mbola nivahatra amin'izao ny olana eto Antananarivo mikasika ny fanesorana ny Fako. Raha ny tatitra voaray anefa dia efa nahazo camion 40 ny avy eo anivo ny samva. Saingy tsy mbola hita taratra amin'ny fanesorana ny Fako hatramin'izao ny fiasan'ireo camion ireo. Efa nisy anefa ny antsoavo nataon-dra matobe ny tanàna lalao ravalimanana ny 7 ny volana novambra lasa teo ny amin'ny tokony andraisan'ny samva ny andraikiny. Tonga nanampy sy nanoro-hevitra tamin'ity androany ity marika ravalimanana amin'ny mahampanolo-tsaina manokany be ny tanàna azy sy amin'ny mahabe ny tanànan'Antananarivo azy teo aloha. Entitra ny nambarany tokony samy andray andraikitra na ny commune na ny samva. Ty Fako eto Antananarivo ty. Ny be ny tanàna eto Antananarivo lalao ravalimanana. Ny tompony andraikitra ny samva izay manangona amin'ny Fako dia Roland Ravatomanga. Ministra avy eo amin'ny team koa izy io. Dia ny zavatra mahavariana dia tena hita fa tena mijaly sy mikaikaiky daholo ny vahoaka rehetra. Mahita ny loto. Indrindra moa izany zao vokatra ny letisia mandeha ny rano maloto rehetra etseroa. Hoy aminareo hoe tena mijaly ny vahoaka. Dia izay no nahatonga anakaty hoe hanampy an'ireo hijery sy hanoro-hevitra azy. Dia ny zavatra hitako voalohany indrindra tokony manao izay ezaka azy faran'izay azo atao ny samva. Tokony manao ezaka izay azo atao izy. Na izy manofa camion na mampiasa an'izay camion lazainy fa misy roapolo hatramin'izao mbola tsy mandeha na midina aty antoerana mihitsy reo mpiasan'ny ministera ny rano reo. Ny antso azy ny telefôna vao teo. Dia nilaza moa izy fa hoe avy any afaratapy mihitsy izy io ka any amin'ny ministre any amin'ny premier ministre zany na any amin'ny président par intérim. Dia milaza anareo reo olona fa tena mijaly ny vahoaka. Aya dia atao chantage na anaovana ohatr'izao fa tena mijaly ilay olona. Tena hita mihitsy fa tena tsy afaka mihetsika ny commune urbaine Antananarivo. Ny teny zany eto hoe mba tokony ho jerenareo mihitsy ny fiaraha-miasa izay azo atao hanadiovana ny Fako. Satria ao anatin'izay Fako izay mety hiteraka aretina, mety hianaka ny valanaretina toy ny peste. Saotra n'Andriamanitra tamin'izao aloha fa dia tena mbola voafehy izy ka dia manao antso na miteny mivantana mihitsy ny ministra ny rano hoe ataovy ny asanao tereo ny samva. Dia miteny koa be ny tanàna ireo ny olonao ataovy izay hanadiovana andreo. Mba tokony asiana fiheverana ihany fa eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara ve dia ohatran'izao ny zavatra misy. Tanàna Antananarivo ohatran'io hoe dia tsy voadio. Rehefa tsy mahavita dia tsy mahavita reo olona fa tsy azo sangisangy zany. Tsy mahalala an'izany vahoaka ho azy fa diranovana izy amin'ilay fofona. Voabahana ny lalana amin'ilay jordira. Sohimbonana ngeny eto ary olona mipetraka eto keka olona avy any amin'ny lafivalin'ny Madagasikara. Aza adinonareo zay. Dia zay zany mba hitenenako mihitsy ny ministra ny rano tena milaza mihitsy raha manitrikitrika. Jereo ny olona izay ambany fehezanao ny samva izay sahaninareo. Manofa camion na ajanony amin'ny asa aloha provisoirement dia mitady solution. Tokony hisy araka izany ny fiaraha-miasa hoy hatrany ny mpanolo-tsaina manokany be ny tanàna marika ravalimanana fa tsy ny vahoaka no avela iaina anaty loto toy izao. Fotoana mahabetsaka ny Fako ihany koa amin'izao fotoam-pahavaratra izao.